na dia misy aza ny fanafoana ny didy navoaka ny préfecture izay navoaka ny tribonaly administratif dia namoaka didy vaovao indray ny préfecture ny polisy eto Antananarivo fa tsy azo anatanterana fivorivorina eto Antananarivo ao anatin'ny distrika enina mandritra ny 3 andro izany hoe manomboka androany ka hatramin'ny alahady. Ny teo anivon'ny mpitandro filaminana ihany koa dia nanambara fa andray fepetra ho andreo mandika izany lalàna izany izy ireo. Namoaka fanapahana androany prefecture ny polisy eto Antananarivo fa tsy azo anaovana fivorivorina ao anatin'ny kianjan'ny Mahamasina sy ny manodidina azy ary manerana ireo distrika enina eto Andrenivohitra. Manakery mandritra ny 3 andro ity fanapahana ity, izany hoe androany fa 7 ny volana Jolay sy rampitso fa 8 ny volana Jolay ary ny alahady fa 7 ny volana Jolay izao. Voarara araka izany ny hetsika nokasain'ny antoko timina ho atao etsy amin'ny kianjan'ny Mahamasina rampitso. Mba hitandrona ny filaminana eto Andrenivohitra no antony nandraisana ity fanapahan-kevitra ity raha ny voalaza ny préfet de police eto Antananarivo ny généraly Angelo Ravelonarivo. Malala fa menacé ny ordre public eto Antananarivo. Noho izany tsy maintsy raisiny eto anivon'ny préfecture ny andraikitra. Eo anoloanan'izay dia tsy maintsy misy andraikitra ho raisina ka misy arrêté préfectoral zany no raisiko nanomboka androany. Arrêté préfectoral numéro 25 2017 mid préfet AG portant interdiction de manifester dans l'enceinte et aux alentours du stade de Mahamasina et dans tous les districts d'Antananarivo Renivohitra. Article 1er. Toute manifestation et attroupement dans les voies publiques aux alentours et à l'intérieur du stade de Mahamasina sont formellement interdits durant la journée du 7, 8, 9 juillet 2017 afin de préserver la sécurité et l'ordre public. Manoloana izany rehetra izany dia nanome baiko ny mpitandro filaminana ny préfet de police mba hanatanteraka ity fanapahana ity ka hisakana izay mety ho fihetsiketsehana rehetra mety hitranga. Efa misy ny fepetra raisiny avy eo anivon'ny mpitandro filaminana manoloana ity baiko nomeny ny préfet de police ity. Andrify amin'ny fanapahan-kevitra ny raisiny tao amin'ny tribunal administratif. Ivery koa za manokana aloha tsy mahafantatra. Tsy nisy nampafantatra hatreto ny hoe manahoana ny fanapahan-kevitra avy any amin'ny tribunal administratif. Za zay miresaka aminao tiako resahana mihitsy zay mpitandro filaminana ny fomba ampahafantarana anay dia amin'ny alalan'ny baiko avy any amin'ny bebe. Ny faharoa avy any amin'ny serasera raha avy any amin'ireo manam-pahefana civile dia amin'ny alalan'ny taratasy. Zay le resahako teo hoe réquisition zany na afaka koa miantso anay zareo amin'ny fotoana fohy. Ny fisiny resaka rehetra tany amin'ny fitsarana izahay eto dia tsy nampahafantara. Za manokana aloha tsy nafantatra ny fisiny. Ny lazaina fa mifanandrify tena mifanandrify marina ny voalazanao fa tsy nampifandrifina amiko manokana. Mbola ny tontolo maraina teo reto mpiarangasa rehetra teto no nidinika ny fepetra rehetra ho raisina ny amin'ny rapitso mazava ho azy satria zay tsy mahafantatra mahakasika ny zavatra rehetra ny amin'ny tribunal administratif ary tsy nisy nampanatsoina tandra teo moa zahay satria tsy mahakasika anay izy dia natao araky ny azo natao zany ny fanomanana ny afahana mitandro ny filaminam-bahoaka amin'ny ankapobeny momba an'izay. Ny amin'ny lafiny hoe efa tafiditra amin'ny lafiny politika ve satria manentana raha ohatra ka lazaina hoe manentana ny olona tsy ho tonga iverinay fa tsy mahakasika ny resaka politika filaminam-bahoaka no tanjona ary tsy maintsy tandrovana. Ny fiarahany rehetra tsirairay mientana iarovana ny filaminam-bahoaka dia didiny mpitandro filaminana ary mampafantatra ary zany inona ny antony isaoranay ianareo ao anatin'ny fampilazam-baovao ny hainao manjery rehetra satria miaraka aminay ianareo mampafantatra ny olona tsirairay inona ny zavatra mety sanatriavina mahatonga ny fifandomana na mety hipirany herisetra
dia miaraka arak'izany zany isika mampifantatra ny tsirairay ny amin'ny zavatra azo atao sy ny tsy azo atao. Ny antoko tim kosa Etsekilany dia nanamafy fa tsy mbola nahavoaray io fanapahany io ry zareo raha ny fanazavana nentiny ny mpisolo vava ny antoko. Mbola voatazona araka izany ny etsika rehetra ka sain'ny antoko atao etsy Mahamasina raha ny fanazavana voaray hatrany.